ny manana fotoana tahaka zao eto mba ahafahantsika manompo an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy. Zao no fampitandremana ampitandremako atsika. Tandremo rehefa tonga eto anao, tsy raisinao toy ny fotoana mahazatra ka tonga eto anao mihira fa mpilivava fotsiny ihany, mivavaka fa saingy tsy hitanao tsy tsapanao akory hoe mifandray amin'Andriamanitra ianao. Na tonga eto anao tsy manantena fahasoavana avy amin'Andriamanitra akory, fa dia hoe tonga fotsiny toy ny olona rehetra mamonjy fotoam-pivavahana. Aza mba isan'ny olona tahaka izany ianao, mampalahelo raha ohatra ka toy izany ianao. Fa isika tonga eto isika asehoy fa ianao dia vonona hanompo an'Andriamanitra, vonona ame voninahitra an'Andriamanitra. Hivavaka isika rehetra ka dia ametraka ny fotoana mba hotahin'Andriamanitra tompoko. Ranay malala masina izay an-danitra, omenay voninahitra ianao amin'ity fotoam-pivavahana tanteranay androany ity. Mino sy matoky izahay fa lehibe ny fahasavanao, ka matokanao avy any an-danitra mitsinjo anay ny masinao ary manatsotra ny tananao hoe ho aminay ianao. Ny fanainao masina efa ataonao miasa eo aminay rehetra. Andriamanitra, lehibe ny famindraponao, lehibe ny famindraponao ka voavela eloko izahay, lehibe ny famindraponao ka mity androandroany ity zay teny hitady anao amin'ny fonony rehetra dia hitanao, ahita voninahitrao, ahita ny herinao, ahita fakakanao ho sitrana ny marary hivan'ny olona ary voatany tsiraray avy. Tompo-Andriamanitra, hiasa eto ny herinao, koa dia misaotra sy makasitraka anao zahay, omena voninahitra anao, anio ampitso ary mandrakizay. Akimpian'ny masinao, aoka natrika an'Andriamanitra ianao. Asehoy fa tena eo naminy ianao amin'ity androany ity. Avy fanay masina, milanao ao akimpimo masitsika rehetra ao anatin'izany hira iarahantsika manao izany. Akimpimo masinao, aoka natrika an'Andriamanitra tokoa ianao amin'ity androany ity. Andriamanitra ianao ary fandray aminy ny fanan'Andriamanitra ianao ka tantsika ilatsika amintsika eto, hidina amintsika eto. Fahasoavana lehibe zany riavana malala fa izay mitady an'izany fanay masazany omen'Andriamanitra azy ny fanahany. Avy fanay masina, fanay masina, fanay masina, mangetaetanaua, avy fanay yo, milanao isa. Tsy andehananay e, tsy andehananay amin'ny fahalalànay, tsy andehananay amin'ny heritsainay, fitarianao fanay masina. Mangetaetanaua, avy fanay yo, milanao isa. tsy andehananay e, Tsy andehananay amin'ny fahalalànay, tsy andehananay amin'ny heritsainay, fitarianao fanay masina. Mangetaetanaua, avy
pian'ny masinao aoka narika an'Andriamanitra ianao tsaroko ny tantaran'ireo apôstôly farambola tao anatin'ny fotoana nanaovana vavaka miaraka nandritry ny andro maromaro izy ireo dia hitan'Andriamanitra ny etaetana hitan'Andriamanitra ny faniriana ny tompo raha teo efa nanao teny fikasana efa nampana teny fandatsika ny fanahany amin'ny firehetra isaorana ny Andriamanitra fa no fahasoavana tao anatin'ilay fiaravavaka iny indrindra nalatsaka Andriamanitra ny fanahany dia ho ny baiboly nisy feo toy ny rivotra mahery ny fofofo nanenika ny tranon'ny angonan'izy rehetra ary nisy lela mitarianafo niperaka teo ambon'izy rehetra ka dia samy feno fanahy masina izy rehetra teny eo ihany dia afaka tamin'ilay torimasom-panahy ny apôstôly sy ny mpianatra ary teny eo ihany ilay zavatra tsy sany no tanterahana no ny herin'ny fanenjehana dia indro ho ny baiboly hoe nitsangana Petera sy ndraiky amby folo lahy dia nanambarany amin'i Jesosy ilay Jesosy voaomby teo ambony hazo fijaliana ilay Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana ilay Jesosy nalevona ary ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary teo eo ihany dia nisy olona amin'ny arivony nitodika tamin'ny Andriamanitra niverina tamin'ny Andriamanitra zavatra tahaka izany no tian'Andriamanitra hitondrana zao fiangonana izao aoka ngetaeta eona amin'Andriamanitra ianao ary ataovy mavesa-danja aminao indrindraindrindra ny andray ny fanahany dia ny fanahy masina amin'ity androandroany ity mino aho fa raha ho arak'izany tokoa ny fiainanao dia ifo amin'izao torimasom-panahy zao ianao raha ohatra ka isan'ny matory ary hoe ny fanahinao fa tena mifo fanahinao ka anatanteraka mibaiko Jesosy dia nitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra anambarany amin'i Jesosy na amin'iza na amin'izy halleluia osotro midina ianao akipiany masinao ao anatin'izany avy aloha mifanan'Andriamanitra mbola hitoy hilatsaka amintsika rehetra toka eto fa mila an'izany isika midina fanahy masina midina fanahy masina
fotoana novanavavaka isika dia andao isika samy amaly ny antso zay niantsony Andriamanitra antsika efa hatramin'ny androny Isaia mpaminany no efa nampitondra hafatra Andriamanitra zao ny teniny iza no iraiko iza no andeha irakay tamin'izany fotoana izany namaly Isaia hoe intiao irao aho manentana antsika rehetra ihany koa aho ny amaly ny antsony tompo hoe inty aho ho fahazavany zao tontolo zao ity inty aho mba ho fanasiny tany inty aho mba hitory an Jesosy Kristy voaombo teo ambony azo fijaliana dia zao ny voasoratra rehefa nandray zany ireo apôstôly sy ireo mpianatra dia lasa nandeha nitoroteny teny tontolo hoe ary ny vaovao mafaly dia izao ny tompo zay naniraka azy mandeha no niarany asa taminy nanamarina ny teny tamin'ny alalan'ireo famantarana sy ny fagagana zay napombana azy raha andeha ianao faly ny any an-danitra fa amin'ny alalanao dia hovonjena le olona efa nomanin'Andriamanitra hovonjena efa ela mantsisy no tokony vonjena fa saingy anao tsy mbola nitoroteny saingy anao tsy mbola nijoro vavolombelona saingy anao tsy mbola laza taminy ny amin'ny Jesosy voaombo teo ambony azo fijaliana tapoany hevitrao mila anao Andriamanitra andaontsika hivavaka dia hanamafy ny fahaleoran-tena sy ny fanapahan-kevitra hoe inty aho irao aho samy mivavaka arak'izay famporisiana izay tsika rehetra halleluia halleluia mamaliny ny antson'Andriamanitra tahaka ny namalin'ny Isaia inty aho irao aho manao fa zesta mihitsy anao amin'ny alalan-tsakatanana hiteneno Andriamanitra inty aho irao aho dia mandehana amin'izao herinao zao dia mandehana amin'izao herinao zao ombanao ny tompo ampiasanao Andriamanitra halleluia 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 misaotra Andriamanitra misaotra 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 lehibe ianao lehibe ianao lehibe ianao asehoy amin'ny androandroany ity fa miantsola be dia be ho amin'ny asa fitoriany filazantsara ianao halleluia 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 mbola mitomidina ihany ny fanan'Andriamanitra mameno antsika zay andeha mameno antsika zay andeha dia hoy iaho hoe mandehana amin'izao herinao zao ny tompony mombanao ny tompony mombanao ampiasanao izy ampiasanao izy Gesù, Gesù, umeko anao ny fiainako. Gesù, Gesù, sady atsakany any tananao. Umeko anao ny fiainako. Raha ny androko sisa. Andro sisa sisa mbola iainako dia atoloso anao ombeko anao ny fiainako raha ny androko sisa sisa mbola iainako dia atoloso anao ombeko anao ny fiainako Gesù, Gesù.
Jesús. Achakan manura tena wasi. Makatera tautsia rehetra tompoko. Nitorteny pasteur Norien voateo. Ary anisany tenin'Andriamanitra novakiny dia ilay voalaza ao amin'ny Jaona 7:10 kasiany amin'ny vavaka nataon'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'Andriamanitra rainy, raha io tahaka ny nanirana ho ahy ho amin'ity zao tontolo zao ity no anirako andreto olonao ihany koa ho amin'ity zao tontolo zao ity. Mino fa niaino an Jesosy ny ray. Ry havana malala, zay ny fanirian'i Jesosy. Izy ny raha ny ray, dia nisositra avy any amin'ny ray, napetraka ny ray tao amin'i Jesosy, nafany namita an'ilay iraka. Dia iraka narana fomiazana. Dia hoy ihany koa Jesosy tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra, ary soratana ho isan'ny teny Baiboly zany mba ho antsika taranaka ankehitriny. Maniraka anao ihany koa Jesosy. Ary le ositra tany amin'ny ray, nomeny ray an Jesosy, dia ataony pasasy ao aminao. Ary raha andeha ianao dia omby tahaka an Jesosy. Tsy diso Jesosy raha nyteny ahoana hoy izy ao amin'ny Jaona 4:12 sa fa matika amin'izay. Jaona 4:12 hoy izy tahaka nanirany ray ahy no andrako anao, mandeha ihana ny asa ataoko no ataonao ihany koa. Matoa maniraka anao Jesosy, satria le osy avy any amin'ny ray nomena azy omena anao, apasiny aminao. Raha mino an'izany anao ka andeha ny asa ataoko Jesosy no ataonao ihany koa. Io voasoratra io, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao sy lehibe noho izany aza izy, satria izaho makany amin'ny ray. Mijoro eto amin'ny anaran'i Jesosy, mandeha ihany ry namana rehetra. Mandeha ihany, aza miandry malama vava, aza miandry kinga mahay miteny, fa mandehana amin'izao herinao zao, mandehana amin'izao fahaizanao zao, momba anao ny tompo, ampahomby anao ny tompo, ampandresanao izy. Fisaorantsika Jesosy, fisaorana ny ray, hiteka mafy dia mafy isika. Halleluja! Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iherihery ihany. Zay ny tapany voalohany ny amin'ny fanentanana nomeko anareo. Fahitra ny tapany faharoa ny raintsika miaraka amin'reto mpitarika fidiarana reto, andao nompontompo amin'ny alalan'ny hira isika, hitsangatsika andray an'reto namany reto amin'ny alalan'ny tehaka mirefitrevitra tompoko. Taovy mafiatrany tetananao an'Andriamanitra. Halleluja! 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 Arabaina laino asoavina. Amen. Miarabantsika rehetra, miarabany any atokantrano sy izay manaraka amin'ny tambajotra ihany koa. Arabaina tonga sony amin'ity fotoana spesiala ity. Spesiala ho iaho satria tena fotoana miavaka ity androany ity. Satria nanomboka hatrany amin'ny fototra indray isika. Eritreritra n'ilay mandrak'izay, hitondra ilay satroboninahitra eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny olom-bonjena izay nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny alalantsika hoentiny eo anatrehany amin'izany fotoana. Dia hoy aho aminao hoe nandeha ny tapany voalohany entiny ray aman-dreny teo, fa amin'ny alalan'ny reto ireto tena atao vireniny ainao mihitsy, fa misy olona any marobe mitaraina mila famonjena. Tsy afaka anao na ino izy ireny raha tsy afaka amin'ny alalantsika senao. Tamin'ny mbola ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanao 5:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika, fa fon'ny mbola mpanota isika dia maty hamonjy atsika Kristy. Isika ozy izy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy zasy anao rery. Misy isika be dia be an'izany mila famonjena. Ka androany ho atsika rehetra izay manaraka ihany koa, mety tsy haiko izay fantatra hoe mety hoe za mpanota ve, mety efa eloka be dia be ny vitako, mety hoe tena mety tsy ho voaray intsony ve,
tsy androany Andriamanitra mitodika amintsika rehetra tena tian'Andriamanitra loatra isika tian'Andriamanitra loatra zao tontolo zao natolotra ny zanalay tokany mba ho maty hamonjy azy ianao dia ny rana ihany koa isika hitory ny asa-pamonjeny zany Jesosy zany ety ambonin'ny tany ndao ataontsika ty hery ty dia saitsainy mihitsy fa misy tahaka antsika any teo aloha tsika efa voavonjy ao amin'i Jesosy zao efa manana ilay fiadanana manana ilay fiainana fa ny ambadika any maro be ireo mbola mitaraina dia ndao ataontsika ty hery ty dia saitsainy fa eto Andriamanitra manotry ny eto isika ihany koa efa nivavaka teo fa andeha isika hitory ny filazantsara na manodidina naiza misy atsika dia hitory an'izany filazantsara izany ndao ary tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao ampo toy izany ianaoa ndao veritsika trany tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao ampo toy izany ianaoa fa tianao loatra zay saitsainy fa fitiavana mihitsy fa tianao mihoatra izao rehetra izao tena fitiavana ndao hanofa mifatanana ho an'Andriamanitra sotra Jesosy fa tonga ny afatra ao tamin'ity androany ianao lay tsy manisa eloka tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny ao ampo toy izany ianaoa toy izany ianaoa fa tianao loatra zay Jesosy zany hoe tena andeha zay ho valon'ny fitiavana zay nomenao anay Jesosy tsy afaka ho tazomina eo anay samy reritsony ny famonjena fa marobe ireo mila famonjena ndao ataontsika vavaka zany ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy hoe voniny zay Jesosy androany ary tsy amin'ny androany ihany fa mandra-piavinao eny amin'ny ranlanitra Jesosy dia manana olona marobe izay hoentina eo anatrehanao zany Jesosy ny vavaka sandratra androany dia tsy hokobona intsony maromaro izay teny rehetra nandeha izay Jesosy manomboka mampifony fananay manomboka mandrehitra ny etaeta ao anatinay fa mila mandeha izahay tahaka ilay fitiavana tao anatinao Jesosy
jesosy a namoizanao ny ainao mihitsy mba ho voavojiny tsirairay avy dia androany tafita aty aminay ny afatra. Halleloia, fatianao loatra izay. Fatinao loatra hoe kamatiwa yana. Fatinao mio chanisao reshiza tena fitiavana. Tena fitiavana, Tena fitiavana, fitiavana. tena fitiavana. Atao mba hitetana mafy an'Andriamanitra isika. Ataovy mampiatrano an'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ataovy mampiatrano an'ilay tompony. Halleluia, halleluia. Tena sambatra tsika manana an' Jesosy sady zany ve? Sady zany ve? Fitiavana ny anton'izany rehetra zany. Ny anirana tsika dia fitiavana ihany koa. Andeha hitory ny filazantsara tsika. Tsy haiko fa ho anahy manokana ity fatakarana ity hoe mety hoe tena tombony be ho an'Andriamanitra, fa ho anahy manokana tombony ho anahy manokana mitory ny filazantsara mba hitondrako ilay satroboninahitra eo anatrehan'i Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Manana olona maro be dia be zany nitoriana filazantsara dia tamin'ny alalan'ireny tonga satroboninahitra eo anatrehan'Andriamanitra. Tena sambatra tsika manana Jesosy sady zany be? Sady zany be? Jesosy! Jesosy! Tianay! Mombanay! Mandrakizay! So dia tsy resy lahatra ianao zany. Jesosy! 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 Tianay! Mombanay! Mandrakizay! Sady zany be? Zany mihitsy. Sambatra ao Jesosy fa mananana. Sambatra ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Jetrika ao Jesosy fa tiaianao. Jetrika ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Mba hiteka ao an'Andriamanitra. Se asa ho azy fa tia azy koa ianao. Aizany orak'oraka ao an'Andriamanitra. Ndao mba nofahofatanana ao an'Andriamanitra. Se Sambatra ao Jesosy fa mananana. tondroy mihitsy ny tenanao. Sambatra ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Jetrika ao Jesosy. Jetrika ao Jesosy fa tiaianao. Jetrika ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Sambatra ao Jesosy fa manananao. Sambatra ao Jesosy fa manananao. Sambatra ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Jetrika ao Jesosy fa tiaianao. Jetrika ao Jesosy eo amin'ny fiainako. Na mandeha. Não mantenha, não me doeja, não me fua, ama tudo yana, ama tua manelaja, ama tudo ya.
zany tonika zany tena mampahery be mihitsy hoe na mandeha na matory na mifo hidreo momba anao. Zany ihany koa ny tena Andriamanitra hoe hidreo momba anareo mandrakariva ambara-pataperan'izao tontolo izao. Ka raha andeha hitory ny filazantsara zasy ianao, aza mieritreritra hoe tsy mahay mandateny, aza mieritreritra hoe tsy mahay mijoro, fa ny Andriamanitra manomba antsika rehetra. Sady zany ve? Sady zany ve? Na mandeha na mitoetra na mifoha na matory hidreo iana fa manomba manelatrao ka matoky ao. Sady zany ve? Sady zany ve? Iza no tahina androany? Iza no tahina androany? Iza no tahina androany? Omban'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Sady zany ve? Tahina Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy. Zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandresy. Teneno mihitsy ny tenanao hoe za dia mpandresy. Ninona zakazaka natao eo alohako za mpandresy. Mpandresy aho. Mpandresy aho. Mpandresy aho. Mahomby aho. Mahomby aho. Mahomby aho. Tsofrano mihitsy ny tenanao isan'andro amin'izany. Fa tahina Andriamanitra tsika, mpandresy isika. Ny tompo tsy mijery ny lasa tsika zany. Fa Andriamanitra dia tena tia tsika. Amen. Amen. Ndao mbola hiravoravo amin'Andriamanitra ihany sika noho izany fitiavan'i Jesosy zany. Tsy haiko ianao fa ho anahy metanetana be mihitsy ny foko hoe tena tianao izahay. Andro maromaro no nandeha fampaherezana anay ho amin'ny fitoriana filazantsara. Tena faly izay fa fitiavana ny anton'izany. Amen. Amen. Alleluia. Iza moa zasy ianao tsy andeha hitory filazantsara. Jesosy ara tena nandeha. Dia tsika ve dia tsy mba hiady hoe andeha mba ny ataon'i Jesosy ny ataontsika. Amen. Amen. Tsika izay tsinotsinona akory manoloana an'ilay tompony tompo sy mpanjaka. Ndao tsika andeha. Ndao mba hitetanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluja. Asiorakoraka mafy ho an'Andriamanitra. Asiorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Vai tsika kely makaikinao. Vai tsika kely izy. Hitako ny lazako ny avariako sy miarabona nomena ho ay ane odikaso mietsika dia iane ny toko mientanetana valina matrapako ataoka olan'olo tamin'sanna ny fanomezana sy namenana ny fahotana rehetra vitako mietsiketsika dia iane ny toko mientanetana valina matrapako Valisi lavare ao manananao Jesosy Sanjita rivalico si avvisa Valisi lavare ao manananao Sanjita rivaliaco Valisi lavare ao manananao Jesosy Sanjita rivalico si avvisa Valisi lavare ao manananao Sanjita rivaliaco Subie Ai 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 So denarana magaga Smarupa smasu alifiana Yetsika dia dia neni tu Yeta na falila watakapu La zefis katarakta duane narana Fanarana manageri mandalalima Yetsika dia dia neni tu Yeta na falila watakapu Farisirava yaunana Sanjita rivalico si avvisa Valisi lavare ao manananao Sanjita rivaliaco Valisi lavare ao manananao Sanjita rivalico si avvisa Valisi lavare ao manananao Sanjita rivaliaco Valisi lavare ao manananao Sanjita rivaliaco
Manao fifalitika ho anaty an'Andriamanitra. Se vonina mandeha, se vonina mandeha.
Mino fa tena andeha isika. Amen. Amen. Halleluja. Ndao asaitsika ny mpanompon'Andriamanitra hiakatra. Samy makatoera tompoko. Dia iroso hitondra ny fanatitra indray isika. Ny maraintsika nefa nitondra. Ary zao tsika mbola hitondra. Tsy mahafaty antoka atsika ny mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra na ny manome ho an'ny asan'Andriamanitra. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra marina miteny nalokin'ny vavany. Efa napana tena izy fa ho azy amin'ny tiram-pahafolon-karena izy mihitsy no alokatra ny vavadin'ny ranon'ny lanitra, alokatra ny varavarankelin'ny lanitra, hosokafa ny varavara zany. Teo zao ny teny ho tahina ianao, fitaina manamby ampy menanao, tsy androany any ianao no anao mpahafolon-karena fitsika tonga eto anao mpan'Andriamanitra. Amen. Amen. Asio mpahafolon-karena mpahafolon-karena mba asina sakafo ao an-tranoko hoy izy voaka varavara lanitra. Matoky amin'ny tenin'i Jesosy zay manome dia homena amin'ny devoly hoy izy manafitra ny saintsika. Manana ray alina ariary anao, omeo ange ny 2 ariary dia makanao masina calculer dia côté dia natombo tsy nitombo tiany amoka vavy anao hoe tsy nitombo fa 8,6. Mbola me ihany koa anao manomezany ray dia mitombo tsy nitombo tiany ho tsapanao hoe miena no tanana fa tsy fahitana no dianantsika fa finoana. Zay no lazain'i Jesosy marina avokoa. Raha manome anao dia tompony ao an-tananao, i tompony ao an-tananao. Manana fomba entina mampitombo an'izany izy ry havanao. Halleloja. Fa raha mbola mirorosaina anao dia tsy ho tsapanao zany. Fa rehefa tena mino anao dia ho amarin'ny tompo fa izy dia afaka manao zavatra magaga eo aminao. Andao mirosantsika toerana mpahafolon-karena ty alohana dia tatazina fanatitra rehefa aveo. Dao ataontsika ty hiry ty a. Mafoiza be ao an'Andriamanitra satria hitahian'Andriamanitra isika zany. Tsika tsy maintsy mandresy ary tsika tsy resy zany. Ninina tetikadiny devoly tsy maintsy mpandresy izao sy anao. Amen. Lavlefna zauna uresti miati zau manananao panulu
Panolotsaina mahay Ka izay olona zainao rampitsy de ekeko sady Zaho manaiky anao mandraiky izay Tsy lalolefona zaona ho resy tsy miady Zaho manana anao Panolotsaina mahay Ka izay olona zainao rampitsy de ekeko sady Zaho manaiky anao mandraiky izay Vara izaho manana anao azy antoky natsotry izaho tompo tsy mba ho diny aho na ho resy tsy miady fa manana anao Vara izaho manana anao ataoko mampiatrany raha ianao le azy antoky natsotry izaho tompo tsy mba ho diny aho na ho resy tsy miady fa manana anao Dao ovaovantsika tanantsika ho an'Andriamanitra Tompo ora niavoky ny anio zava-miafinatsy aiko Sofa manana anao Panolotsaina mahay Kara misy ny zava-maoro mety andreraka ny aiko Zaho matoky anao Piady mahay Ora niavoky ny anio zava-miafinatsy aiko Sofa manana anao Panolotsaina mahay Kara misy ny zava-maoro mety andreraka ny aiko Zaho matoky anao Piady mahay Vara izaho manana anao azy antoky natsotry izaho tompo tsy mba ho diny aho na ho resy tsy miady fa manana anao Para izaho e Vara izaho manana anao azy antoky natsotry izaho tompo tsy mba ho diny aho na ho resy tsy miady fa manana anao na ho resy tsy miady fa manana anao na ho resy tsy miady fa manana anao Vara izaho manana anao Dao averintsika fiangonana mihitsy zany androany azy toky natsotry Dao fiangonana mafiatrany tsika fiangonana mihitsy tsy mba ho kivy aho na ho resy tsy miady fa manana anao
aferitsika trano fiangonana faraiza taovy mampiatrandry tsy miady fa mananana ndao te tanana mbahafoan'Andriamanitra. Alléluia. Ya, dia metsika ny tompony voninahitra tompoko manatra ny fiarabana rehetra atsika rehetra manarika eto sy manaraka izao fotoana izao a manao anadolontsika tompoko manonona ny fiadanana ho antsika rehetra eny ary a tonga dia hivavaka tsika andray ny afatry ny tompo androany a tiako raha mba hiteny ity teny ty ianao amponao ao hoe mahatsara mandre teny heverina. Fa maninona mandre teny heverina to mandre teny heverina sasy ianao dia mahatsara antsika izay hivavaka tsika tompoko dia rainanao tompo sady ankalazaina amenanao ny voninahitra misaotra tao anatin'izay fotoana rehetra izay natao anatin'ny fidirana sy fiankofana natao anatin'ny fampielezana voalohany teo ndraisinay dia nahatsapasady izay tompo fa nisy famangirana lehibe mihitsy tao aminay tsiray aby ankehitriny dia misaotra anao izahay raha mbola andry ny afatra ao tia mpanomponao ianao fanamasina le miara-miasa anitra tsara ianao fanamasina ianao mahafantatra ary ianao atao anatika ianao fanamasina ny ampiteny ahy ampiteny ianao aho sy avy aminao ny voambarako ary sikafy ny fiangonana sy izay rehetra manaraka izao fotoana izao ianao fanamasina nanokatra ny fony sy ny saina ho tafapeta ao amin'ny tsiray aby ny tendry ka ny teny tonga dia mamoa avo zato endry zany andratsana amin'ny ara-panahiny vita amin'ny ara-nofony saotra fanamasina saotra fanamasina mahafinaritra ianao saotra mitenena fana io mitenena iana fuluna iaiwana iti talopona itehaka ho amin'ny fanamasintsika izay mpampianatra tsara indrindra makasitraka makatelona anaropiderana tarika ny eto anatin'ny fiderana sy akofana toka makasitraka afaka mandray toerana roanara eo mpitsanganantsika tenin'Andriamanitra anankiray fitsony vakitsika tsara mandre teny heverintsika filazantsara ny satamin'ny marika toko fahenina amby folo dia vakitsika indiny fadimy amby folo tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy tsara mandre teny heverina marika toko fahenina amby folo indiny fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy ary ho Jesosy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hitehaka ao amin'ny fanamasintsika dia samy mahazo ny toerany tompoko amen izay rehetra nahazo maimaim-poana dia manomeza maimaim-poana izay nataony tompo teo aminy izaho senao dia nahazo maimaim-poana teo anatrehan'Andriamanitra afa amin'ny alalan'ny famonjena izay namonjen'Andriamanitra atsika ndran'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ny zanan'ilay tokana dia nanolotra ny aina amonjy atsika nahazo maimaim-poana tsika fa tsy nividiana izaho senao ara no novidiana lafy teo am-pialantanany devoly avy amin'ny alalan'ny rano Jesosy avy amin'ny alalan'ny aina izaho senao io vidiana lafo no vidiana lafo za senao aza tao tsirambina izao famonjena izay namonjen'Andriamanitra anao izao na iny kidona na iny kiatra aza miala amin'i Jesosy ianao amen
Mividiana lafitsika, ainao mihitsy ny vidianantsika teo am-pilatanany devotra. Mena mamay-pontsika, nahazo maimam-pontsika. Tsy novidiana zany, famonjena zany, fa itsika andrara vidiana lafo ihany teo am-pilatanany devotra. Noho izany, nandray famonjena itsika. Nandray famonjena maimam-pona no fitiavan'Andriamanitra ilay zanakatsika. Novidiana lafitsika. Fa amin'izao taona izao kosa dia misy baiko nomeny tompo antsika ilay nanolotra ny aina nividy antsika lafo be teo am-pilatanany devoly dia tsy iza zany fa Jesosy. Tsy iza zany fa Jesosy. Amen. Dia manome baiko antsika izy. Inona le baiko? Takiny ho zaraitsika zay efa noraisitsika maimam-pona taminy ka nanomezany antsika zany ary takiny mba ho zaraitsika. Dia io tenin'Andriamanitra tompoko. Ozy izy hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo zay efa nahazo maimam-pona. Novonjena avy amin'ny alalany filazantsara sika. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo dia inona? Rehefa mandeha dia inona ny zavatra tsy maintsy ambara? Mitoriny filazantsara. Amin'izy, amin'ny olombelona rehetra. Efa olombelona tompoko. Tsy mifidy na manana, na tsy manana, na manam-pahaizana, na tsy manam-pahaizana. Fa rehefa mitondra ny titra hoe olombelona dia toriny filazantsara. Amen. Amen. Io baiko ny tompo. Baiko io tompoko. Baiko ho antsika pino. Nahazo maimam-pona novonjena. Tsy niangavy ny tompo. Ka nanao hoe mingavy ianao apa rahalarima. Mingavy ianao ndana toriny filazantsara. Fa mibaiko ahy izy, mandidy ahy izy, mandidy ianao izy, mandidy antsika izy. Mandehana, 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 mandehana amin'izao tontolo izao. Ka maninona? Mitoriny filazantsara amin'iza amin'ny olombelona rehetra. Baiko io tompoko. Didy io fa tsy safidy. Ohatra amin'ny maramila any amin'ny tafika ary rehefa mibaiko ny manam-boninahitra anankiray dia tsy maintsy manaraka daholo ny ambany grady rehetra. Rehefa miteniny ny manam-boninahitra anankiray hoe misy potaka dia misy potaka. Tsisy miteny hoe fotaka io. Fa tonga dia misy potaka raha tia hiakatra grady. Iza ny maramilan'i Kristy? Ianao izay manaraka io koa amin'izao tambazotra zao. Iza ny lohan'ny fiangonana? Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana. Izy mibaiko antsika. Izy mibaiko antsika. Mandehana amin'izao tontolo izao ianareo. Ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Baiko io tompoko. Baiko. Kristy ny lohan'ny fiangonana. Lahy ny lohan'ny vavy ary Kristy kosa ny lohan'ny fiangonana. Izy mibaiko asianao. Mandehana. Ozy le hira zay Jesosy kapiteny. Izy ny kapitentsika. Tsika ambany daoly. Tehaka ho azy. Amen. Jereo tsara nge. Efa hiakatra ho any an-danitra Jesosy. Ny zavatra tena notsindriany Jesosy milohany akarany ho any an-danitra. Vita ilay asa-pamonjena ho antsika. Haitsika tsara zany rehetrarehetra zany. Satria afaka andro vitsivitsika amin'ny herin'ny androany raha sitrapony tompo mankalaza ny Pasika. Jesosy Kristy niakatra any an-danitra. Ny fanamasina nidina. Nidina ho izy tamin'ny fiangonana. Ny fiangonana kosa nandray izany dia mivoaka nandeha. Jesosy Kristy nakarina ho any an-danitra. Ny fanamasina nidina tamin'ny andro Pentekoste. Ny fiangonana nandray dia mivoaka ny toro filazantsara. Izany koa tsika. Jesosy efa nakarina, fanamasina menatsika, isika tsy maintsy mivoaka, tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mitsangana, tsy maintsy mitoro filazantsara ianao. Amen.
ny ahafantarana fa tena mpin'ny fo ianao ara-panahy dia ianao mandeha mitory filazantsara. Marina fa mihetsiketsika vetsika mideran'Andriamanitra ekena fo izay ara-baiboly mihira ekena marina tory izany fa ny tena fatarana fa tena pino tena mifoy ianao pino ao anatin'ny fifoazam-panahy ianao dia ianao mandeha mitory ny filazantsara amin'olombelona rehetra. Pino anankiray na mitory izy na matory. Maninona hoe na mitory izy na matory. Iza ny tianao amin'izao? Itsangano hoe ny tanana izay tia mitory hitan'ny tompo izao. Tsy tsangatanana fotsiny fa etaeta. Ary iza ny tia matory? Raha alina ianao va matory. Satria ara-nofo izay. Fa amin'ny ara-panahy ny olona ny fo tsara raha lasana vavy ray aman-dreny tanora dia ny olona mitory ny filazantsara. Ny olona manatanteraka mibaiko ny tompo mandihana. Amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara. Amen. Izaho sy ianao io ange no vavolombelon'ny tompo. Izay rehetra nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika dia tokony mivoaka antsika mandeha mijoro vavolombelona amin'izany any amin'ny izao tontolo izao izay mbola tsy nandray an'i Jesosy fa mipetraka amin'ilay mahalala an'Andriamanitra sy mahafantatra an'i Jesosy fotsiny. Fitaka nataon'ny diavoly. Ino tsara ange ty teny ambaran'ny tompo amintsika ity? Mitoery eto Jerusalema aloha ianareo sy mandra-panafika ianareo ny hira avy any amin'ny ava. Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina afaka andro vitsivitsy. Any any asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 fa hahazo hery ianareo amin'inona hoy amin'ny latsahan'ny fanamasina nareo. Izy aby nefa vita batisa amin'ny fanamasina latsahan'ny fanamasina mazanak'Andriamanitra. Atsangano hoe ny tanany. Atsangano hoe ny tanany tompoko. Amen. Dia tadidio ny toyan'io. Tadidio tsara ny toyan'io tenin'Andriamanitra. Fa hazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina anareo ary vavolombeloko aiza? Jerusalema, Jodia, Samaria, hatrany afaran'ny tany. Misy ny olona nandray ny fanamasina, vita batisa amin'ny fanamasina, fa matory. Matory ihany. Satria na ny antony, tsy mandeha mitory filazantsara, mitory vavolombelona araka ny baiko ny tompo. Indrindreny ohatra mampieritreritra tokoa. Mampieritreritra mihitsy izany fa androany tsosa izao tenin'Andriamanitra izay nifanesinesy tamintsika izao dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mitsangana, mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova dia miposaka aminao. Amen. Sasy amen izay. Mifo azy ianao, mitsangana ianao, mandiniana ianao, mitory ny filazantsara. Raha tsapanao fanandray ny fanamasina ianao, meny fanamasina, meny tompo anao ny fanamasina mazanak'Andriamanitra anao, dia ilay fanamasina latsaka tao amintsika iny dia hery anankiray ahafahantsika mijoro vavolombelona. Izay nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika hatrany am-paran'ny tany. Filazantsara izany, fitonina amin'ny filazantsara izany. Hoe rehefa mandeha mitory filazantsara tsika dia mijoro vavolombelona izay zavatra nataon'ny tompo tamintsika izay nandray ny fanamasina. Oka tsy matory fa mandeha mitory. Amen. Raha vao mandeha ianao mitory filazantsara, ny tompo mombanao. Izay foana tompoko. Raha vao mandeha mitory filazantsara dia oka fantatrao fiangonana fa tsy mandeha irery izany ianao e. Na ianao irery raha tsy afaka le raha vavinao na raha lahinao ny alay mpendraikitra na ny namanao hoe nanao fotoana taminao dia tsy afaka izy. Tsy afaka izy. Ka ianao irery mandeha dia mandehana fa tsy irery ianao fa mombanao Andriamanitra miaraka anao fanamasina tompoko. Asa matahotra ianao. Izay mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tao any an'ilay filazantsara ny soratany marika toko 2:12 ny tompo mombanao ary fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy nanamarina teny tamin'ny famantarana
zay momba azy vao nandeha fotsiny izao izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny eny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana zay nomba azy indro momba nareo mandrakariva indraindray mantsitsika rehefa ianao rery mandeha totra mieritreritra ianao hoe tena ahoana izy ity mandehana ianao fa tsy ahoana izy ity fa momba anao Andriamanitra fitorinao ny filazantsara sy fijoroan'ny vavimbelona any tsy hainao rery miasa fa miasa ny fanamasina miasa ny tompo amen ny fifazam-panahy tompo dia misy maripana io fifazam-panahy io amin'ny teny fantatsitsika dia misy degreny io misy tena mafana misy mangatsika misy matimaty ity ny tena mamitaka ny fiangonana tompoko any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelany angamba 10:12 ny fiangonana teolôjika dia tena ny tenenin'ny tompo mafy mihitsy tenenin'ny tompo mafy mihitsy ny fiangonana teolôjika fatotry ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na mafana ianao toy izy nge ny fahinambirona fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavaka ianao ity ny tena olana be ty matimaty ty matimaty tsy tamaty tsy tavelona tonga mivory ihany izy tonga mandeha ihany izy tonga nikipy ihany izy ao anatin'ny fiakofana sy fiderana fa matimaty satria maninona tsy mandeha mitory filazantsara ary io ny tena be dia be amin'ny tany dia voly ny fiangonana manomboka izao tsy anisan'le matimaty mangatsika ianao fa anisan'le mafana le mirehatra 100 degré mihitsy mampisonka ny ranomandry any any tendrony avaratra tena mafana mirehatra zany ny fifazam-pananisy teto Madagasikara teto tamin'ny androny Daoda tamin'ny androny faky tamin'ny androny Bonkereny tena hitako mirehatra tamin'izany sombotsombony hitako satria za vao taterina nandray famonjena vao tamin'ny taona 1927 mbola vao 70 taona zao nandraisako famonjena vao 70 taona tamin'ity avy amin'ny alalan'izao ray aman-drendry zao apôtra zao izy nahita mifendo anay fa nahita mihitsy tamin'izany fotoana izany tena naiza dia misy ny toro filazantsara foana toro filazantsara etsy toro teny etsy misy anankiroa misy en'izao misy telo misy efatra dia misy tamin'izany mbola tsy dia manana nyton'le fitaovana itony fa milelalela manareo zay manarika ito fa tsy raha iny mihitsy zany fa tsy araky ny feonao fa na inonino nateneninao na iozatra an'io ary ny tendanao ka rehefa mandeha anao mahazo olona foana anao satria mombanao Jesosy hita olona be dia be mihitsy an'izao fiangonana izao ny tompo mpitoro ny filazantsara mahery vaika ary tena manana degré 100 afanana 100 miredareda be mihitsy amen za tambola tsy nandray famonjena indray ty lazaiko aminao ty mbola tsy nandray famonjena tamin'izany ty indray zany tany aloha 5:20 sy tany aloha mbola tsy nandray famonjena tany dia za moa zany mipetraka tao amin'izao dahako dia mivarotra tao za dia manana gargoty izy dia za mivarotra mitana vola mandray vola dia nisy ranabavy kely anankiroa zay indray mandeha izy tonga teo ny laon'ny tsena teo dia niantsoantso teo izy ka tsy fantatra izy ireo hoe avy amin'ny fiangonana inona tamin'izany fa za moa tsy mpino dia nylelalela teo izy niantso olona teo niantso teo dia nanatona daholo ny olona dia tako nantsena
dia nandefitra aloha tamin'ny voalohany hoe izay mba asabotsinika nahazo olona teo tamana teo izy ndravavy iverena indray ny asabotsy manaraka dia rehefa miverena indray dia be dia be ny olona vao me mibetsaka ny olona tamin'ny voalohany dia zatra teo izy farany vao tonga ny hira teo trangako lela ozy a tsy nataon'Andriamanitra ndraiky tamin'ny lanilaniko ny lelako fa zao mbola mivonjeny zao aho amen fantatro tsara mihitsy fa netiny ambavaka fantatro tsara tsy kivy izy tsy kivy izy fa nandeha foana izy nandeha foana tatio ariana efa ela be lazaiko hoe roapolo taona tatio ariana angamba tsy fantatro tsony le nitrangako lela fa io koa fa mba voavonjy mba voavonjy aho mba voavonjyko ianao ka raha voavonjy aho voavonjy ianao andana mandeha mizara nazo mahay maim-pona dia tsy maintsy mivoaka mizara mahay maim-pona ny toy ny filazantsara fa raha izany zavatra nataoko izany ka nivavaka izy hoe ataovy mindraikitra amin'ny lanoloano ny lelany Andriamanitra namindra fo tamika ianao fa tsy izay mivavaka natao ndray fa vonjeo iny satria tezitra fa manakona tsena tsara amika ny tompo tsara aminao ny tompo izy aby nahatsapa ny fahatsarany tompo teo amin'ny fiainana andana mivoaka dia mizara zany ianao mitia famafan'Andriamanitra ianao andana mivoaka dia mandana mitony filazantsara ambarao le fitiavan'Andriamanitra ny olombelona rehetra tompoko amen ny fifoazam-panahy misy degreny aza mba matimaty zanytsika amin'ny famponan'Andriamanitra io ny fitaka taony devoly io ny fitaka taony devoly misy be dia be mihitsy mipino matimaty tonga mivory manompo an'Andriamanitra fa tsy mivoaka mitory filazantsara tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ianaovana azy matimaty fa manaratra kosa Andriamanitra androany ary mampitandrina fa ny olona matimaty ara-panahy alohan'ny fahavan'Andriamanitra ary ny ahafantarana mpino fa tena ny fo izy dia izy mitory ny filazantsara mandeha mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ny olona mpitory ny filazantsara ry havana tsy matory ara-panahy zany tsy matory ara-panahy zany ny olona mitory ny filazantsara azay mahatonga nyteny taminao teo hoe inona ny tianao mitory sa matory dia hozy ianao hoe mitory ekena ho tanteraka an'ezany amen aza tao atsirambina raha nivavaka firaisana amin'ny tompo inona hoe nivavaka firaisana amin'ny tompo raha andeha hitory ny filazantsara tsika nivavaka amin'ny mahampinaotsika dia aoka tsy atao atsirambina fa nivavaka firaisantsika amin'ny tompo faharoa ny fafenoan'ny fanamasina mila tovozona foana ny fanamasina isan'andro isan'andro aoka tsy mahamidivay ianareo faoka finoana ny fanamasina finoana ny fanamasina maninona moa ny mpianatra tsy navelan'ny tompietsika aloha raha tsy vita batisa ny fanamasina izy tamin'ny fotoan'andro mila ny fanamasina fontsika fa te fifonana ho an'ilay tanàna fifonana ho an'ilay mponinao fa efatra miteten'ilay tanàna manao délivrance ahita fambiazana ianao amen voalohany mandehana mitory fa hahazo vokatra be ianao tsy miasa rery ianao fa raha vao mandeha mivoaka ianao dia ahazo vokatra zay ianao fa hiasa miaraka aminao ny tompony fanamasina faharoa ny fanompona tena mahakarary andohan'ny devoly tompoko dia ny fitoriana ny filazantsara tena marary andoha mihitsy ny devoly
hoe izany reny lasa ny torofilazana ny fiangonana refidondra ireo lasa inona ndramoana izy rehetrarehetra tsisy mipetraka ntsony fa ny zaza trotrona sisany entiny ihany fa dia lasa tao foka ny torofilazana tonga dia ny devolo mararendo inona ny tianao ampifaly devolo sa ampararendo azy ndana mivoaka amin'ny torofilazantsara ndana mivoaka amin'ny torofilazantsara isika raha misy zavatra tsy zaka ny devolo ka mampararendo azy dia ny fitoriana amin'ny filazantsara satria na ny antony ao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara tsy maintsy manambaritsika hoe jesosy maty no fotantsika dia natsangana ary velona mandrakizay izy ny mpamonjy ekeo jesosy tsy zaka ny devolo satria io indray ilay velona io indray ilay mandrakizay io indray ilay nitsangana tsy zaka ny devolo zany fa mampararendo azy fampona tena mahakararendo ny devoly ny fitoriana amin'ny filazantsara zao fiangonana izao sasenao tsy ampifaly ny devoly fa ampifaly an'Andriamanitra isika ndao voaka ny toro filazantsara fahatelo mifony fiangonana mitoro ny filazantsara raha vao mitoro ny filazantsara ianao mitoro ny filazantsara sika fiangonana dia misy fifoazanao zay mifony isam-batan'olona ara-panahy ary izao mifanamby ataontsika malaza horetany ny anaran'i Jesosy mihoatra noho ny anarana malaza eto ambonin'ny tany indrindra amin'ireny dokam-barotra ireny ny anaran'i Jesosy no anarana ambony indrindra anarana ambony indrindra ny anaran'i Jesosy ndao toriny filazantsara ataovy malaza ny anaran'i Jesosy Jesosy ny mpamonjy izy ny mpamonjy atsika efa maty ny fotantsika efa mitsangana velona mandrakizay izy ny mpanafaka ny mpanomeny fiainana mandrakizay raisy izy ho tompo mpamonjy ny tenanao manokana sisy ataovy malaza ny anaran'i Jesosy raha tsy mivokotsika manao fitinana filazantsara tsy isy zany tompoko mety atao mpiangonana fotsiny malaza ny anaran'i Jesosy Jesosy fa any amin'olona tsy mbola lavitra ny Jesosy tsy alaza amin'ny mihitsy zany hoe Jesosy ny mpanafaka Jesosy ny mpamonjy izy ilay namita famonjenantsika zanak'olombelona maty no fotantsika izy kanefa efa natsangana velona mandrakizay miaraka amintsika eto izy raha ekenao zany no tokonao sy mpamonjy ny fiainanao manokana tafavoaka amin'ny fiainanao anona fiainana mandrakizay andray fanafanao sisisa ataovy malaza ny anaran'i Jesosy tompoko ataovy malaza itsika mitondran'izany avy amin'ny alalan'ny fitoritsika amin'ny filazantsara mifoaza mitsangana mandehana mifoaza mitsangana mandehana sika amen faefatra fampisehoana finoana ity ten'Andriamanitra ty efa nambarany apôtra Daoly fateo raha aman-drenitsika nandray mifanamasina azy Jaona toko 4:12 izay mino aho miasa ataoko ny ataony koa izay mino aho miasa ataoko ny ataony koa inaba ny asa nataon'i Jesosy tonga tetỳ ambony tany mitorony amin'ny fanjakan'Andriamanitra nanasitrana amin'ny marary nanadimboka nanangana amin'ny malemy nampaheratra masony jambo nanangana amin'ny maty zany rehetrarehetra zany nataon'i Jesosy dia mazava tsara mihitsy izay mino aho miasa ataoko ny ataony koa anao an'izany koa zasy ianao ka rehefa mandeha nitoro filazantsara isika tsy maintsy ambaratsika amin'ny filazantsara zay aloha voalohany indrindra fa rehefa mitoro filazantsara tsika dia raha misy marary andro atsy mihitsy zay marary ao hoe iza ny marary fa nasitrananao Jesosy naretin'inona ifananaiky an'i Jesosy ianao tompo mpamonjy ny tenanao manokana iza marary eto avy aingana makanisy eto efa mitoro filazantsara sika dia tsy maintsy ampiarahantsika an'izay fanasitranana toy izao famantaran'izao narak'izay moa amoaka démonisy misy tamina marary dia ho sitrana raha misy vafatry ny démonie any tonga dia maika tsika manao délivrance azy ny asa nataon'i Jesosy ny ataontsika dia afa mafaran'Andriamanitra ianao fa tsara ny tompo fa efatra zany famantarana manarak'izay mino
ireo nataony jesosy ireo tsy maintsy arahanasa ny finoana tompoko finoana tsy arahanasa maty ny fitoriana ny filazantsara ihany koa dia tena sakafo mihitsy amahanana an' jesosy eno tsara nge ty teny ambaran'i jesosy ty any ny jaona toko 4:7 ny aniko izy dia maninona ny manao ny sitrapony izay naniraka tsy mahavita ny asany ny jesosy zany ny anina tena mahavoky ny ara-panahiny ary solony mihoatra n'izany koa ny ara-nofony dia tena alohany tsy misakafo ara-nofo izy loha fa aloha manao ny sitrapon'Andriamanitra rainy izay naniraka azy ary mahavita ny asany tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka ntsony aho mandrapy sotron'izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka ntsony aho raha tsy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra hisotro izay vaovao dia ozy le tenin'ny tompany any apokalipsy toko 7:20 indro mandondona iza ozy indro mandondona indro efa mitsangana eo am-baravarana ozy ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy eo ka hiara misakafo aminy ary izy ao amiko raha mba miara misakafo amintsika jesosy dia inona mba omentsika azy neny jesosy vao nitsangana tamin'ny maty izy ka neona tamin'ny mpianatra dia le tao anatin'ny fitaom-povoriana voalohany izay natao mpianatra dia niafina ny mpianatra tamin'io dia tonga dia niseho jesosy tsy nahasangana azy indrimotra na efatra dia vao niseho jesosy dia tonga dia ozy jesosy hoe fidanana ho anareo amen fidanana ho anareo izy dia efa aveo raisy ny fanamasa raha mba tonga amintsika jesosy dia inona kosa ny sakafo arosontsika azy neny jesosy tompoko tena sakafo tena mahavoky azy dia ny fanahany olona ny fanahany olona ray izay azontsika va amin'ny alalan'ny fitiniana filazantsara misy fifaliana lehibe aneninaony any an-danitra amin'ny mpanota ray mibebaka falanitra amin'ny mpanota ray mibebaka neny jesosy ny tena mampangetaneta azy dia ny fanahany olona manahoana mba manana ny toetra ny jesosy fetsika amin'izao fitiniana filazantsara izay andrano tompo antsika zao sa mandeha fotsiny tsika fa tsisy etaeta fanahany olona ao anatsika ao tsisy fitiavana fanahany olona engane tsika ka anahaka an' jesosy ny toetrantsika tompoko ozy paoly apôstôly hoe manahafa aho taka nanahafako amin'i Kristy paoly apôstôly any tompo olona tena mpanohatra amin'ny filazantsara taloha haitsika tsara ny tantaran'ny Saoly mivadika ho Paoly fa rehefa novinjeny jesosy izy indray ny sanjovavolombelona manao hoe manahafa taka nanahafako amin'i Kristy dia atao kristianina dia mpanaradian'i Kristy izay le fantatsika hatramin'izay fa ny tena izy atao hoe kristianina dia manana ny toetra ny Kristy jerena tsara ny fitiavan'i jesosy fanahany olona ary manina izy maniraka asenao andany mandehana amin'izao tontolo izao dia mitory ny filazantsara amin'olombelona rehetra mangetageta fanahyn'olona jesosy raha tianao voky jesosy ka ho afa-po ny amin'ny sakafo izay mba arosontsika azy dia andao hitory ny filazantsara tompoko fa raha vao mahazo fanahany olona iray fotsiny ianao dia faly jesosy vavoky izy lohany amin'izay ary tiany hitoy izany dia afa mahafan'Andriamanitra ianao amen vokisy fanahyn'olona jesosy dia ho vokisany kosa ianao inona mba tianao vokisany eo aminao tsotra ny teniny ka tsao aloha fanjakana sy ny famarinana dia anampy ianao izany rehetra zany mivavaha mba ho tia fanahiny olona tsika mivavaha mihitsy mba ho tia fanahiny olona raha ohatra hoe rahana fotsiny tsika nefa tsy dia tia fanaham-panota zany dia ataoko fa ohatra ny hoe nandeha fotsiny tsika fa ny tompo mahitanao ao anatsika hoe ity tsy mba manana ny etaetako ty olona ity fa nandeha fotsiny izy dia ireo misy mpanota dia tonga dia eo fotsiny izy dia fa anareo ireo dia manoloan jesosy manolora tena ho an' jesosy maty ny fotanareo dia zay
tsy mangetaheta hoe mahita andreo olondreo reto tiany jesosy ho azy reto tiako reto olondreto za mpanota taloha dia tena tian'le olona zay nitoro filazantsara tamiko ako dia niasa tao amin'izany olona zay nitoro filazantsara zany ny tompo dia vovontsy a ianao za mila tena manana ny etaeta fanan'olona mpanota ianao tia fanan'olona ianao sahala ny fitiavan'i jesosy ny fanan'olona mpanota fa hitory izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao andriamanitra ray meny zanan'ilay tokana mba tsy vezy rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay izy nanolotra ny eny mba ho faty ny amin'ny fahotantsika itsika kosa tokony hanolotra ny antsika hamonjy ndralantsika na ny hafa tanao jesosy vidy ny teny andriamanitra ry vidy ny teny dia ndresaka ve izy mianaka hoe avy aloha rangaho very andreo areo koa nge mafy loha e za ve ndresaka tao an-danitra tao tsy fandresaka izy mianaka tena mbola tiako mihitsy hiverina amintsika mianaka reo olona reo zay fitahany devoly ahoana ny hevitra ao an-dany ianao midina eny ambony tany eny dada hidinahako jere le famonjena zay nataon'i jesosy fa tena nanetry tena mety jesosy ary nanetry tena hatramin'ny fahafatesana mba ho famonjena asy ianao aloha tehaka ho an'ny tompontsika ny amin'izany amen jereny e fitiavany antsika mpanota dia izany tokony hifindra ao anatintsika tsy ny tsara velatsy teo anatrian'andriamanitra ray ny jesosy hoe eny ianao moa zany dada mandidy dia tsy maintsy mandao anao ako maintsy za zany ho fateny e tsia fa tao anatin'i jesosy koa ny fitiavana ny olona manana fitiavana lehibe ozy jesosy dia manolotra ny ainy hamonjy sakaizany fa izy nanolotra ny ainy hamonjy asenao mpanota dia izy ny fitiavan'i jesosy atsika zany mila mifindra amin'izany tsika tompoko mila manana an'izany fitiavana mpanota zany tsika fanany olona fa raha irantsika andeha fotsiny fa tsisy fitiavana dia ohatra mampime inona andeha dia ireo misy mpanota araka ny teniko tamin'ny voalohany tao ireo misy mpanota dia alao aloha mba atao ihany ny jesosy fa tsy reto koa mandany andro jereo zalahy manao doma fotsiny tory filazantsara aminareo zay dia meriky reto sady mampiatra manao dibola enina ihany ndeo rangany dia mandany andro andretsika tsy zay fa rehefa mirehitra ao anatinao le fitiavana fanan'olona hitanao tsara zany hoe mombanao ihany koa jesosy miaraka aminao ihany koa jesosy ary tsy ho lefy mihitsy ianao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara amen sasy amen zay tsy misy fisotrondronono ny fitoriana amin'ny filazantsara tenenina akaiky anao tsy misy fisotrondronono ny fitoriana amin'ny filazantsara inona le fisotrondronono tompoko inona ny dikany amin'ny teny baika za zany raha mbola misy teny malagasy dia adikako teny malagasy tsy misy fisotrondronono fitoriana amin'ny filazantsara ka nafiry taona ianao tsy misy fisotrondronono koa ny fampona an'andriamanitra tompoko fisotrondronontsika dia tonga jesosy eny androanylendro ampiakatra seny tiafa mafan'andriamanitra tsy misy fisotrondronono io so ianao efa mahazoazo taona tahaka anahy ianao mbola tanora be io misy efa ambony taona noho izay eto za efa mahazo faelavelona teo anatreny tompo dia mamivonahitra azy fiza lasa foana akoatra ny fitandremana fiangonana lasa foana za raha voahitany olona dia efa miresaka amin'ny olona dia nenty indray zao jesosy za le tena manana jesosy be dia be ato ka zaraiko eto ty dia tsy lany fa zaraiko eto ty dia tsy lany zaraiko eto ty dia tsy lany zaraiko ry tsy mety lany
tsy misy fisondronono tompoko tsy misy fisondronono fitonina amin'ny filazantsara noho izany la mbola mifanena amin'olona mbola tsy manana ny tompo ianao na mpanota amin'ny filaza azy dia tokony fiainanao mihitsy ny fitoriana amin'ny filazantsara naizanaiza misy ianao any ampiray vodirindrina esory amin'izay le miresaka hafahafa ry vehivavy ka vao miona dia tonga dia indrindra ny ampanasana lambeny lamba sasana dio fa ny olona pitehana ino le namanao le mbola miara-manasa lamba aminao indra mbola tsy manana an' Jesosy toroy ny filazantsara iny manomboka rapitsa fa ombanao ny tompo a fa manolo tena ho an' Jesosy iny afaka ny olana eo amin'ny fiainany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana ny anarany ary faly Jesosy ny aminao dia tadio tsara na tsy angataka sy trotra mambavaka ny fiainanao ary ianao a ny tompo mahita rangaha tokony fiainantsika mihitsy isan'andro ny fitoina amin'ny filazantsara vavimbelon'ny tompo zasy ianao fianakaviana tokony azo fanan'olona dimitsika ao anatin'ny herinandro atao voatran'izao ny tananao olona firy hoe dia no tsara voalohany indrindra ao amin'ny fianakaviana ray ao anatin'ny fianakaviana efatra sisa lay mpiara miasa aminao telo sisa lay mpiara mianatra aminao roa sisa lay mpiray vodirindrina aminao ray sisa entontolo eny fenony dimy araza mieritreritra ianao hoe za tsy mahay nitory teny salampendraiky salamn'ny paster salamn'ny chef de groupe tsy mandiany ianao jiro vavimbelona zay natao ny tompo teo amin'ny fiainanao amen jiro vavimbelona za rehefa lasa le paster zay atao hoe netiko ny tapiny tamin'izany fotoana zany mbola voapimy vaovao tamin'ny taona enina mivalopolo sy sivanjato sy arivo dia io paster io nitondra hoe andao antsika sy rahalahy izy moa rehefa miteny dia miraikiraiky be zay rehefa miteny miadana be zay fa mahataona olona ho an'ny tompo izy andao antsika sy rahalahy zany miaraka amiko andeha tory filazantsara tao ambadiky ny firaisana faharoa tao zay nitory filazantsara isaka sabotsy za tsy mbola mahay manao na inona na inona fa mitondra kitapo fotsiny fa mba haiko le hira hoe teo afako tavahenao dia le hira anankiray manao hoe ifanahy mpanazava dia haiko tsara ny antsoantso natao fa izany mitondra kitapo hoanareo eto afalarivo ambanidia wa miantson'olona izy dia mipotra daholo ny olona dia mipetraka tsisy fanamafisam-peo fa feo izy osaka izy mihitsy fa izy ny fitazaina ny taloha fa ankehitriny na ohatran'izao fotsiny ara dia fa tonga aminy feo mahazo tombony betsika anko'izao fotoana izao tompoko mahazo tombony betsika dia tao izay no tateo ariana afaka efa bolana 5 volana 8 bolana nentin'ny tompany amin'ny asan'Andriamanitra izay nitondrany tompo azy any faradofay izy amin'ny fortofin dia le rahalahy io tamin'izany fotoana izany le paster io azafady rehefa nentin'ny tompo any izy dia niteneniny tamiko miadana be izy rahalahy zany nitory teny amin'le olondreo isaka sabotsy vandravandrako ahoana koa mipaika n'ity paster ity raha vao tsy manao azy zany dia tsisy manao tsony le asa isaka sabotsy inona nataoko nivavaka nivavaka tao amiko ny tahotra tao amiko ny orolo fa nivavaka zay aloha dia nananako zay satria za tsy mahay dia aleoko nivavaka nangataka ny tompo nangataka ny fanamasina mba tena pahery ahy nandritra ny
le nandrenesaka le rahalahy zany nitory-teny isaka sabotsy aho tsy nahina-kanina tompoka tsy nahina-kanina mpava tonga ny asabotsy amindroa malaina be any foana ny saiko any foana ny saiko any foana ny saiko ny tompo mahita ny etaetanao fanahany olona raha vao mahita eta fanahany olona anao ka mivoaka raha vao eto fotsiny ianao zao a misy anakiroa amintsika nitory vavimely ry nitory filazantsara ry jerefa misy olona tonga dia azonao raha vao eto fotsiny ianao mivoaka makatsy ianao no androndra kely ao anao anakiroa nareo ny ao na tsy misy bafy leo na misy bafy leo fa itony filazantsara eo nareo za milaza anao izao dia andramo fa tsy maintsy misy olona voavonjy aho fa ny anahy mipaika anady nataoko tamin'izany dia nisoratako daholo ny tena lokony vavako a ovakikeo afalerivo baiboly ngezabe zay nanana mivadiko fa za moa tsy mpivavaka fa mivadiko mba mivavaka taloha soratako daholo dia tonga teo dia nihira aloha haiko le hira teo afako tavay ianao tonga dia efa nataoko tsenjery le nataony hoanareo wa eto falerivo tongava daholo potra daholo le olona dia reny koa nisy olona vaovao petraka daholo dia efa nijeren'olona izy koa ty boay kely ty anakaiza le tena mahazatra anay fa anakaiza le anankiray nangovotra avao anakaiza le anankiray aza mangovotra ianao fa miaraka aminao Jesosy aza mangovotra aza matahotra ianao fa mombanao Jesosy raha vao mivoaka ianao mitony filazantsara dia mombanao ny tompo amen tonga dia vovity zay dia nataoko le rifanampanazava dia mivavaka dia zao tsika dia andre tenin'Andriamanitra ka le tenin'Andriamanitra zay nataondry ihany mba naraiky tahaka fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontro efa nisoratako daholo ny zavatra ho teneniko tao teo aloha dia voalazako hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontro menjananay tokony mba tsy vezay mitra minazy fanana fiainana mandrakizay io tenin'Andriamanitra io ry ava malala teo dia tapina tsy nahita tsony masoko tsy taoko tsony fangaro taoko ngamba e tena zany feny tena hoe famana fiany devo fa tsisy le soratana tsisy voalaza fa tsy le tenin'Andriamanitra tonga dia ho za fotsiny Jesosy nanafaka tahaka an'izao rehefa nandray an' Jesosy aho dia ohatra an'izao ny fiainako izao narara dia sitra afaka tamin'ny fahazaran-dratsy dia zao manompo an' Jesosy zao raha tianao koa mba andray an'izany hoe fanasitrana an'izany afaka ny fahazaran-dratsy dia mba manolona tena ho an'i Jesosy ianao tahaka anaty nanolo tena ho an'i Jesosy izy amintsika rehetra nanolo tena ho an'i Jesosy fa mba hivavaka ao anao nanangatanana do Alléluia. Alléluia. Miakatra ny fonoko. Miakatra ny fonoko. Fa na mibadabada raha zaho. Nietaetako. Nefainy tompo. Ka raha vao mandeha momba ny tompo. Mombanao Jesosy. Ndanare na mibadabady ianao rehefa say ianao mandeha ny jovavim-bely mitory filazantsara manamarina ny teny ny tompo rangaha tsy maintsy misy olona voavonjy ao tsy maintsy misy sitranao tsy maintsy misy fahagaganao tsy maintsy voatahiry tahaka anao reny olondrany tonga ny an-danitra tahaka anao nampiasain'ny tompo tahaka anao amen sa tsy amen amen sa tsy amen faranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra ny verimberinaandroandro io tenin'Andriamanitra io manao hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara any olombelona rehetra aloha tsika ary hivavaka namafy an'izay hoe tompo za dia nandray mamem-pona teo anatryanao dia vonina andeha hitory ny filazantsara misaotra tompo fa ny toetranao dia manana toetra mangetaeta tia fanahin'olona dia ataovy toetra ato anaty koa zany a mangetaeta tia fanahy very zany
Dito mambavaka zany. Dito mambavaka. Dito mambavaka. Fandroany. Raha vao manapa-kevitra ohatran'izay aloha satria efa nitsindriana foana izay nandritra ny andro any tontolo andro fa manamafy fotsiny fanamasina dia tonga dia arahana asa tompoko. Tsy hoe eto fotsiny tsika manao amen dia amen fa mifo azy ianao, mitsangana ianao dia mandehany ianao. Oko anatintsika le fitiavana fanahy olona. Salamy tao anatin'i Jesosy. Rehefa tsy ao anatintsika le fitiavana fanahy olona, dia mandeha tsika ka mandeha. Ny tompony efa mijery ny fotsika. Ity ny tamin'ny voalohany. Ity fotsika ity. Araka ny fijoina vavolombelona nataoko teo, ny nahy le tao poko mihitsy navoakako teo anatrehan'ny tompo hoe natahotra, nadikako daholo, zany dia hitoro le filazany tsara, izay nataon'le nandrany le mpanompon'Andriamanitra, izy nosoloky tao, natahotra hitan'ny tompo zany, natahotra, tompo, aloha tena adikako daholo eto, zako fetsy, ka iaho tsy fetsy, fa ny fanahy masina fetsy, izy namindra fotanitra. Zany nangetageta mba tia fanahin'olona tamin'izany hoe be dia be ilay olona mba nanolo tena. Izaho ihany koa manoda be taloha dia nanolo tena ny olona izay nitorindreo ranabavy ireo ny filazantsara. Dia izaho anisan'ny nanaratsy nefa vindren'ny tompiana taty aoriana nampiasainy ny mpanompony. Tompoko, andaontsika re hivavaka. Efa namafisitsika teo fa aloha hivavaka be mihoatra lavitra izany tsika hoe tompo. Ity aho, ity fanahin'olona sahala ny fitiavanao ny fanahin'ny mpanota aho, ary andeha ahy, hitsangana aho, dia andeha ahy tsy hanatahotra fa fantatro fa hahazo fanahin'olona be dia be ho anao aho. Ary na tsy hitondra mambavaka amin'ny fiainanao alohanao ankoatran'ny hoe fanoloran-tena, fangatana ny fanahy masina, vavaka fifonanao amin'ny tanàna, sy délivrance ao an'ilay tanàna izay anaovana fitoana filazantsara, ka na tsy hangataka ny zavatra angatahanao ary ianao, nanome fahafahampo amin'ny tompo ianao, namoky ny tompo anao avy amin'ny fanahin'olona izay nitao aminao. Tompoko rangahy mamoky anao. Tsy nakaleo anao izany ten'Andriamanitra izany androany, fa mahatsara antsika mandre teny heverina. Aloha arytsika hivavaka tompoko, samy mivavaka. Misaotra anao tompo no famindraponao, dia rainy ianao sady ankalazaiko anao. Manome voninahitra anao saotra ny amin'ny teninao izay nambaranao. Dando any tontolo andro. Maniraka anay mba handeha hitono ny filazantsara. Misaotra tompo satria izahay reto dia samy nahatsapa-tena fa novonjenao ary nahazo maimam-pona teo anatrenao. Novidiana avy amin'ny alalan-drano izahay. Jesosy a. Jesosy a. Misaotra anao satria mbola mibaiko anay ianao. Aza mibaiko izay menao anay izany. Dia handeha izahay. Kanefa ataonay mitoetra ao anatinay foana ilay toetra anao. Fa tia fanahin'ny olona very ianao, dia hitadiny reny ny antony ahatongavanao, dia izay ihany koa ho tia fanahy very izahay, sahalan'izay toetra anao no mba hitoetra anay, anana toetra tia fanahy very izahay, dia handeha izahay hitady fanahy very izahay, hitony filazany tsara izahay. Paola dala samary grodo la smeidolo faskarabara. Amen, amen, amen. Indolo lololololo. Atoloha tsara ny tenanao amin'izao fotoana izao. Mbola mafisy zany amin'izao fotoana izao. Baidolo skambaro dala faskarabara. Sotra tompo, sotra fanahy masina. Halleluja. Mangatah ny fanahy masina foana tsika fa tsy misy fetra ny fanomezana amin'ny fanahy. Mangatah foana ny fanahy masina nampy antsika. Izy miparaky naintotsika. Fanahy masina ampio ay. Manampy anay ianao. Ampio izay hanana etaeta. Fitifity. Hanana fitiavana fanahy very. Ampio izay fanahy masina. Paola dalesy. Mionay fahasahiana. Mionay fanahy finoana. Mionay le fanahy finoana. Mionay le fanahy fahasahiana. Mionay fanahy fahazotona. Baoli delesmo golespai dalesmai doleska. Tsy apaole delesmo de galesmai dalasara. Mivavatsika. Baoli delesmo godolospai dola faskaraba. Misotra. 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 Misotra tompo. Misotra. Misotra fanahy masina. Misotra Andriamanitra raiko. Dia raika anao ankalazaiko. Meko anao mivoninahitra. Misotra tompo. Misotra tompo. Ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misotra tompo. Eto amin'izao fotoana izao
raha misy marary tonga eto aingana maketo izy fa anasitranao Jesosy aingana tonga dia miala eny ny toeranao tabarasabara aingana miazakazaka eny am-pandehanana eny nareo reo dia efa misy fanasitranana eny am-pandehanana dia efa mandray fanasitranana amponoana tabarasamaoskabasaba samelasoma isandrato ny tanànareo teneny hoe tsy marary zany a teneny mafy tsy marary a satria ny antony efa nentin' Jesosy ny entinao vao vita ny fametrahako tanana dia tonga dia tsisy aretin'izany eo aminao ianao zao a olona salama ianao satria raha nandray famonjeny ianao tadidio tsara fa mifamelan-keloka milohan'ny fanasitranana fanamasino misaotra ny fanasitrananao reto olon-dreto tsy marary tsony izy reto ary tsy taizana retina vao vita ny fametrahako tanana dia tsy miana any ianao fa tsy ianao zao marary raha vao vela ny elikao dia mandray fanasitrana ianao izay mamela ny elikao rehetra Jesosy ary izay manasitrana ny retinao rehetra raha nahatsapy ianao fa vao vela elika ka na inona elika nataonao teo anatreny tompoka mibebahanao dia efa navela ny elikao dia salan'izany koa ny fanasitrana anao tsy marary ianao tsy marary avereno sitrana asandrato ny tanantsika anasa ny fanamasintsika bayalaidales mailkordales sotra tompo fanamasina miasa amin'izao fotoana zao sotra ny fanasitrananao reto olon-dreto ny voninahitryandriamanitra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny retina paolas baolas togolas sitrana ny retina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny retina raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny retina amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy mitoetra tsotsony ilay fanahy fampisaviana tsotsony sitrana ny retina amin'ny anaran'i Jesosy miala tao ilay fanahy mamaritra ny fanahary amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny retina sitranin'i Jesosy sitrana ny retina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny retina amin'ny anaran'i Jesosy sotra ny fanasitrana sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy tsapao ny retinao manahoana izy zao amin'ny anaran'i Jesosy miala ilay aretinato sotra ny fanasitrana amen aiza le marary manahoana izy manahoana alefa tongonao migodrogodra alefa tsambikany ianao tsambikina mihitsy ianao e tonga dia lasa alefa ataovy ambony ihany alefa ihany zay miala eto anao a tsy mandringarika tsony fa tonga dia mandeha lasa miazakazaka ndana miazakazaka mandeha miverina ny toerana misy anao alefa lasa ianao amartales sitrana anaran'i Jesosy mandany ianao mipetraka ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao be fanahina le fanahinao anatinao dia nitahotra foana mitsiko sitrana ianao manomboka izao roako ny fanahiny tahotra amin'ny anaran'i Jesosy amen ndana mipetraka daholo ary ndana mipetraka sotra tompo ny amin'ny fanasitranana tsy firenana retina sotra ny amin'ny fanasitranana tsy firenana retina sotra ny amin'ny fanasitranana tsy firenana sotra ny amin'ny fanasitranana tsy firenana retina
sotra ny fanasitrana tsy velona reta tiako ho an'ny tompontsika tompoko ianao io le fotsifotsy akanjo ianao oe makanisa ty ianao makanisa ty ianao aingakaingana ianao ianao io le anankiray io ianao makanisa ty favaka ao anao ahita fity amin'Andriamanitra ianao dia ahita fity amin'ny manodidina anao sotra ny famondraponao amin'ity vehivavy ty tompo fahita fity aminao dia ahita fity amin'ny manodidina izy amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy irere izy amin'ny zavatra rehetra sy omenao azy fa nihetritiana tsara sotra tompo amen fahita fity avy aminao dia ho an'ity raha vehivavy ity izay efa nandrinao mifanahiko fa hifavaka ho azy sotra tompo sotra tsy hokivy tsy hoketraka tsony ity raha vehivavy ity sotra raika amin'ny anaran'i Jesosy amen tehaka ho an'ny tompontsika tompo amen 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 misy atao nareo eo izy aminareo reo le mieritreritra hoe za koa mba te hivavahana reto isa roa telo efatra dimy nareo reo makanisa ty izy atao aminareo le mieritreritra azy teo ohatra izy rehetrarehetra reto ka izy zareo reto le mieritreritra za koa mba te hivavahana okey hitan'ny tompony etaetanareo asandrato ny tananareo tompoko tompo efon ny etaetandreto amen ndana mipetraka tompo efon ny etaetandreto fa ianao mahafantatra an'izany sotra tompo efon ny etaetandreto sotra raiko mamindra foanyity rahalahy kely ty izay mangetaetany amin'ny mba hametraha-tanana anefanao fanirehetra efon fanireny ty mangetaeta izy sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen itehako ao an'Andriamanitra voninahitra dia ho azy tompo sotra tompo tsosarykelatra tsozao mpanomponao zao ary tsy anatahotra tsory fa maninona navelanao tendrenao metraka ny tianako amin'ity vehivavy sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen itehako amin'ny tompontsika voninahitra ty vazy alleluia aitsika ve le hiratranainy be ty dia rehefa vao miona antsika manomboka izao akoatran'le hoe fiadanana dia mba ataovy ty hira ty tranainy be ty hira nataonay taloha ty kanefa Jesosy tsy tranainy ka raha vao mifankahitsika dia mba ataovy ty hira ty andeha ambaratsika trany parany tany fa andeha ambaratsika trany parany tany fa andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesolo panza Jesolo panza Tani panza ambaratsika trany parany tany Jesosy pomonjy andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesolo pamozy andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesolo pamozy andeha ambaratsika trany parany tany fa Jesolo pamozy Jesolo pamozy tehaka ho an'ny tompontsika dia izao manomboka izao tsika dia raha vao mifankahita dia ohatra amin'ity ranabavy ity dia nanahoana fiadanan'ny tompo dia mibitsibitsika andeha ambaratsika trany parany fa Jesosy ny panjaka dia amainina dia lasa zay anao mandeha hividy roka zay indray zany marika ataontsika
zay indray zany marika ataosika alek alek izy ny tompony voavonjy zay ny andininy faharoa amin'izany zany sekolelahatsy zay tamin'izany tena feno fivaliana mihitsy mideran'ny tompo amin'izany halleloia halleloia andao averintsika maviatrany dia atao metanetana sy mirehitra ho an'Andriamanitra ny fonao a andao averintsika hatrany ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy na inona etsiketsika ary ianao sy misakisaka ny akaikinao sao dia voadona hoe Haza le ora kure kama n'Andriamanitra.
anao mampiatrany Ambaratsika hatrany ambarany tany fa Jesosy mpanja. Andeha ambaratsika hatrany ambarany tany fa Jesosy mpanja. Jesosy mpanja, mpanja. Eogany, eogany. Andeha ambaratsika hatrany ambarany tany fa Jesosy mpanja. Andeha ambaratsika hatrany ambarany tany fa Jesosy mpanja. Andeha ambaratsika hatrany ambarany tany fa Jesosy mpanja. Jesosy mpanja, mpanja. Dia iorakoraka mahampoan'Andriamanitra anao a. Dia tentanana mahampoan'Andriamanitra. Halleluja. Ormpanompony tompo. Ormpanompony tompo. Ormpanompony tompo. Ormpanompony tompo. Ormpanompony tompo. Andeha isika ederany tompo. Anitsy anao e. Jesosy hatrany hatrany ao mamina